Salama daholo ity zany ny version anankiray maromarina kokoa mahakasika ny affaire Meiza. Napitain'olona ty amiko izy ty mba iarovana ny ain'izy roa reo, iarovana koa ny fisamborana fahatany sy fanagadana fahatany dia apitaiko le izy ka tsy fantatro na ny filazako hoe zao ny fandehan'ilay za mampita fotsiny zay indray no azahoako mandat d'arrêt international. Fa fantatrareo any ao amin'ny tanàna fa lazainy fa tsao tsy marina, fa zareo efa mamoaka tsao, ny tsao mivoaka rehetrarehetra any zany de hoe nisy fanolanana, nisy ina moa zany fanamamona hoe mamy izy moa Meiza dia nararotiny izy roa zany ny version fa mivoaka rehetrarehetra any. Ka raha za miteny version koa de mety tsy akasitrahany zareo amin'ny tanàna ao de zany ndray ny azo mandat d'arrêt international famoahana tsao tsy marina. Ka ny antony anaovako an'le izy de araka fangatahan'ny namany sy azy tsy aiko avany io de koa fiarovana ny tena anaovako an'le izy, fiarovana ny ainy reo bandireo fa reo bandireo reo am'izao fotoana zao de tsy samy voaka amin'ny trano, tsy samy voaka amin'ny trano reo satria ny olona mieritreritra sy sura 100% ny olona fa izy roa no naka sary, naka video tsokosoko de namoaka ny video tsokosoko ina moa zany entina nalabaraka ny Meiza. De hitanareo ny reny any amin'ny Facebook reny fa de tena tsy vanina le sisandreo tena manino hoe mamanina anabavy any mba manina reny azy zao jereo iry oladada olona 400 000 ina moa zany followers mamoaka version ohatra zany nefa venana ny izy moa oladada ny zavamarina mikasika ny affaire Meiza iny tsy ananany, mbola tsisy ankety, mbola tsisy proof hatramizao nefa izy de mamoaka hoe lesa mamanina anabavy mamanina reny tsy mety lesy nataony lesiny tonga de manao accusation. Ka rehefa ataony accusation fa nisorapotaka n'izy roa de ny zavatra hitranga de raha mivoaka ery-tsena riny de ataony la fitsaram-bahoaka tezitra mafy ny olona amin'izy roa hoe tena bandy tsy manjary tsy valahara firy ny sary izy roa mivoaka iny nefa mbola tsisy manana ny proof. Ka reny olona namoaka ny zavatra reny tsy voarakaraka fa zany roany iteny ny version marina. Ny version marina dia ny video iny efa tany amin'ny 2022 ny efa nalaina, efa nisy zany ny video iny tamin'ny 2022 fa mbola tsy mivoaka. De izy roa nandeha karaoké tena 67, tena 67 zany nisy karaoké nandehanan'izy roa reny tena 67 de Meiza sy ny namany vehivavy tao anatin'le karaoké. De i vehivavy namany Meiza io namany izy roa koa zany hoe ami en commun zany i vehivavy tao io. De rehefa niditra ny karaoké zany izy roa reto de natsony le vehivavy namany Meiza hoe avy ity araka ipetraka aminay. De raha naty izy roa de nandeha ny revo tao karaoké tao de aveo andao hifindra karaoké ndray de niaraka am'le fiara 4x4 nisy ny izy moa nitrangany zavatra iny de hoe andeha hifindra toerana ho an'ny Beorika. De nandeha zareo efatra izy roa de le vehivavy de izy moa Meiza. Rehefa tonga teny Beorika de niala le vehivavy anankiray le namana kambanana andeha nody de Meiza sy izy roa zany sisa no tafiaraka ny refy. De nandeha ny refy amin'ny rehetrarehetra-tany dia niafara amin'ny zavatra iny marina fa mamo zareo, tsy hoe mamo zany fa nisotrosotro zany zareo fa tsy hoe mamo tampina hoe nisy faranarotana hoe tsy afaka nietsika mihitsy fa na nisy fanolanana ohatran'izany fa tena zavatra consentir ny zavatra reny, zavatra mifanarahana, zavatra natao ny zavatra reny. De efa farany efa be debe ny zavatra vita de efa farany ny zavatra natao iny hoe andao raha atao video zay le tena tamin'ire mandeha hoe fantasme fa tazana fotoana zany mbola tsy nahazo information de hoe alaina video de fanaraka izy telo ary fa metrametra mba tsy avoaka le video fa ho tazomina samy ho an'ny zareo le video natao.
Ary raha zavatra zany tsy mampigadry zany raha samy manana ny vidéo intime de mitavy zany le vidéo intime azo atao zany zavatra zany tsy mampigadry mihitsy so de hoe zay ny anagadrana izy roa lahy de rehefa natao le vidéo de nandeha nody zareo telo izy roa lahy no nanatitra ny Meiza tany an-trano izy roa lahy amin'iny 4-4 iny ihany saingy tany amin'ny tsy haiko zeriko le daty nisy ny pirate ny telefona le bandy anankiray zay hita tsara amin'ny sary hita tsara amin'ny sary nisy ny pirate ny telefona le bandy de efa nisy nanao publication io bandy io publication hoe jereo reto fa misy ny pirate ny telefona koa efa tsy zatsy mitazo amin'ny compte io na paritana amin'ny ankizy namany rehetraretra satria le olona pirate le telefona ny bandy hitatava io de olona pisoloko gaigla pisoloko izy de alaina alefa nany amin'ny namany le zalahy ty hoe apindramo 100,000 ariary fa aveko nareo rapitso de rehefa nandeha ny ina mo zany soloko nataony le pirate de tonga saina ny namany io bandy io tonga saina hoe ohatrany tsy hainao ohatrany tsy fombanao ataonao le izy de vo marina zany fa vo pirate le telefona misy print screen ty amiko fa za tsy anao nininna amin'ina moa zany tsy amoaka an'le izy tsy anao nininna mihitsy nangata karaha ny gendarme sy mpanao enquête any za tsy anome an'le izy fa midemeritra zareo magnatona fa misy print screen ty le publication le bandy hoe very ny telefona misy io de aveo ny ankizy namany rehetraretra mifandefa print screen hoe misy pisoloky fa tandremo misy pisoloky de efa taty amin'ny 11 février no nivoaka iny vidéo iny zany hoe iny vidéo iny tanatin'ny telefona ny izy mo anatiny ino moa zany telefona ny tsy haiko moa zany telefona zany sa Facebook zany nivoaka iny vidéo iny zany lava be raha ohatra azaveko détail hoe zao fandehany fa nivoaka iny vidéo iny tamin'ny 11 février de izy lasa miparitaky iny fa ny zavatra magaga atsika am'izao fotoana zao de maninona tonga de mivoaka ny version hoe nanolana izy roa nivoaka ny version hoe mamo Meiza tamin'ny fotoana iny de nanarotana de navoaka ny version izy roa no namoaka ny vidéo maninona zay version zao nivoaka tonga de miparitaka tonga de mandeha ny accusation mandeha ny accusation hoe olona manatera be vavy any lesilesany maninona lesy zao lesany tsy azo ataony manao accusation raha ohatra ka mbola tsy vita le proof fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy mivoaka izy roa de satria matahotra novonon'olona satria hoe lisany le tsy vanina de ny zavatra mazava koa mbola tsy nahazo convocation amin'ny gendarme zalahy mbola tsy voasambo zalahy fa raha matahotra am'izao fotoana zao hoe ho samborona any an-tranony satria erovana ny Meiza satria Meiza manana inona moa zany manana pouvoir izy de naentina koa hoe anakonana ny zavatra tsy manjary ataon'ny Meiza zay zavatra mifanarahana de izy roa lahy no accusena am'izao fotoana zao accusena izy roa lahy ka zay nanaovako an'ity vidéo ty amoahako an'ity zavatra ty hoe ierovana ny any izy roa lahy tsy ataon'olona fitsaram-bahoaka de mba ierovana koa endrikendrika afatany fisamborana afatany efa mazatra any amin'ny tanàna io de gadagadra afatany zalahy nefa zavatra mifanarahana io zay zany ny fandehany zavatra iny ka de tsy haiko ino moa zany azahoako mandadary international nilazany zavatra zay za tsy namoaka anarana tsy namoaka sary tsy namoaka ninina sura daholo